16 janvier androany. Ianao koa ve fa tsy manambola? Za koa matsy. Akoraby. Resaka antsika androany dia resa-bola. Madio ny sainao a? Nena koa matsy madio. Ny zavatra misy foana raha vao tonga ny mois de janvier dia ka nylesina antsika androany ry havana malala ao amin'ny tompo a. Dia ny fitahirizana vola na koa antsoina amin'ny teny farantsay hoe épargne. Ko satria moa zany tenako manao vidéo mikasika vola foana dia maro aminareo no mandefa message miteny hoe Monsieur Franco ny asako a manao vente en ligne. Dia misy vola le izy fa tena tsy mahavita zavatra mihitsy. Dia novaliko moa zany le raha matoa hoe fa inona ny zavatra midinao aloha. Engako zany tsy novaliko izy fa ity vidéo ity ny valiny. Ka inona ary ny atao hoe épargne? Ny épargne dia fanokanana vola kely anatratrarina ny tanjona anankiray na itsinjovana ny vodiandro mery. Ka alohan'ny ianao épargne dia fantaro ireto zavatra ho lazaiko ireto. Tiako marina fa ny tenako dia tsy nianatra ny momba azy ity fa miainga amin'ny expérience personnelle no anaovako ity vidéo ity. Sady za koa amin'io mbola manana ny vola avance dia aleo tsy miteny betsaka. Étape voalohany. Apetrao reto fanontaniana maro be reto. Fa maninona ianao no manao épargne? Vidy tany ve? Vidy moto sa empréve-série? Ohatrinona ny valeur an'le zavatra tianao azy? Eny ny série amizao tsy dia lafo. Ohatrinona ny tany, ohatrinona ny moto, aroviana ile izy no tianao tanteraka. Étape faharoa. Ohatrinona mikaramanao no alainao anaovanao épargne. Miankina amin'ny projetnao ihany io fa ny modèle standard izay matetika ampiasain'olona dia toy izao. 50% ny karamany atao ny charge fixe, zany hoe ny fatranso ny rehetrarehetra. Ny 25% kosa atao ny charge variable, zany hoe ny essence sy ny tariny. Ny 15% épargne ary ny 10% imprévu. Za dia tsy mampiasa an'ireo. Ny anahy vao tonga dia 100% imprévu. Étape fahatelo, manokafa compte épargne. Lazaiko eto aminareo androany fa ny fanaovana boatin-drakotra na tsy haiko izay filazanareo azy tirelire dia efa tamin'ny andro ny razamben'ny bebe atsika. Ary io dia anisan'ny tsy nampanankarena ny gasy satria ny vola sady tsy ampiasainao no tsy omenao ampiasain'olona. Dia inona ihany zany? Maro ny mipropose compte épargne eto Madagasikara, banque, assurance. Fa ny tena tsara jerena raha anao ianao dia ny taux d'intérêt. Ny taux d'intérêt eto Madagasikara dia ambany dia ambany manodidina ny 3 à 4% eo foana. Fa ny zavatra mba nahafaly ahy zao dia iam-vola. Le manana im-vola avance aty amiko. Iam-vola dia anisany nanome taux d'intérêt ambony dia ambony amin'ity taona 2026 ity izay mitetina 8% be zao. Tsy niona tamin'izany fa tena niverifieky le izy. Nantsoiko mihitsy le bany tao amin'ny am-vola hoe izay tena marina ve taux 8% io fa ohatrany ambony loatra kosa le izy. Dia ozy izy le ry hoe jereo le SMS alefana isan'andro aminareo fa ao no misy anazy. Dia nijereko tokoa le izy fa io fa 8% marina. Dia niala tsiny tamin'le zoko moa zany tena 8 le izy tena 8%. Ka le mvola avance fe aloky iny fa ndraza mbola manao vidéo kely. Tapa-kevitra ianao dia tsy mila maka bus makana amin'ny agence fa ao amin'ny téléphone-nao dia efa mety. Tsotra, accessible ary ny tena mampiavaka azy dia tsy misy frais raha toa ka andefa vola miainga ao amin'ny compte courant-nao ianao makana amin'ny compte épargne ou vice versa. Ndao ak exemple tsotra, ohatra hoe za manana folo tapitrisa ariary, vasanina bafy kosa raha anana an'izany. Ao are 10 hetsy ariary, raha ohatra 8% ny taux d'intérêt dia mahazo eo amin'ny 4 ariary isa-taona eo. Fa satria moa zany ny vola dia miverser le taux isaky ny trimestre, zany hoe isaky ny 3 volana ny tenako dia mahazo ariary. Dia tsy mila manam-potoana be firy anao fa makao amin'ny application vola fotsiny. Na raha sendra mivoaka iny dia makana amin'ny shop amin'ny vola. Dia teneny zareo hoe ny rahan'ny Monsieur Franco hoe zahay anao épargne fa andeha hividy moto na andeha après-ship. Na koa tsindrio ny dièse 111 étoile 1 étoile 3 étoile 1 dièse. Raha ozy ianao hoe zahay Monsieur Franco mba azo marotana saka beloa dia ozy izy ao hoe ao ary farovako ny sakako amin'izay tsy misakasaka ny sakanao e. Zay ary tompo ny mamarana ity vidéo ity dia averiko foana hoe tahirizy tsara ny vola amin'izay tsy miady amin'ny vady satria mbola ho lava ny vola na zao ny compte efa vidy dia eo vao misy hafa amin'ny makasitraka anareo nijery ity vidéo ity dia misaotra ny amin'ny vola nanome tolotra vaovao sy nanome aina ity vidéo ity. Peace.